Miarahaba tompoasy eto amin'ny filitra MBS-trano naranareo dia fa miarabanareo trano sy fomarisy eto amin'ny fandarana ety isa maraina ity. Tadio fa ny émission dia mandeha talata dia miverina larobia lakamisy vaovao zoma miverina sabotsy vaovao dia lahady best-of la scène famerenana ohatran'izay foana. Sakafosika androany ary dia saintekeotsika dia jeriny sakafosika androany. Sakafosika androany ary dia filet de mérou à la crème sauce aneth. Manantsika mérou na poisson cabot frazika azy raha ohatra ka hoe izay no ahafantaranareo azy filet de mérou anankiray. Makatsika fily malio anankiray fily malio anankiray dia angalatsika raviny ohatran'izay. Dia aveo ataotsika eo le filet de mérou dia makatsika sira asika sira ambadika sy ny ambadika. Makatsika poivre asitsika poivre ny ambadika sy ny ambadika. Manaraka tsara nareo araka le irany-damo manaraka tsara ve nareo rehefa zay dia makatsika voatabia anankiray dia transetsika rondelle anankiroa ohatran'izao ataotsika eo. Makatsika poivron anankiray angalatsika rondelle anankiray ataotsika eo. Makatsika oignon akatsika tranche ananky telo ohatran'izao fa mezatsiro azy daholo reny Makatsika aneth eny an-tsena eny be dia be anazy. Makatsika aneth dia ataotsika eo. Voilà. Dia makatsika menaka dia asitsika menaka zay rehetrarehetra zay. Voilà. Aveo alaitsika ahodikitsika ohatr'izao ilay film dia tapahatsika ty lavabe ty. Dia fermena atao intense tsara mihitsy tsisy setroka na entina hivoaka. Zao atao hoe cuisson à la papillote. Cuisson à la papillote. Rehefa zay fanafanana lapoaly dia ataotsika eo ambony lapoaly amin'izay dia mahandro ty. Izy zany atao hoe cuisson à la papillote. Saintekelitsika ao anatin'ny 7 minitra 8 minitra dia miverina indraytsika eto amin'ny fandarana. Tavery eto amin'ny plateau tsika dia anao amin'ny saosy aritsika. Ny vilany anankiray efa nafanaina makatsika menaka tokony ho eran'ny sotro menaka eran'ny sotro dia tongolo oignon sy tongolo lay tetehana madinika dia alefako ao anatin'ilay lapoaly anankiray dia ataoko risole tsara. Ataoko risole tsara. Makarano tokony ho indroan'ny sotro dia ataoko ao anatiny ao. Voilà. Maka aneth tokony ohatran'izay dia tetehako madinika tsara mihitsy voilà. Dia ataoko kakaoko tsara mihitsy mba miandra tsara mahita zany nareo bouillon ohatran'izao. Dia maka sira
le poivre, dia akaroky tsara. Avy eo maka crème tokony nitelo misotro, maka crème fraîche tokony nitelo misotro atao ao, dia karokaroky tsara mihitsy. Karoky ny afo. Vita zay vonoky ny afo, alaiko ilay papillote dia didiko ohatrao ampovoany angalako azy. Masika ohatran'izao dia alaiko aloha ilay manety, alaiko ilay légume rehetra, les oignons, aneth, poivron, dia alaiko ilay alaiko amin'izay ilay filet de mero, rehefa masaka tsara izy dia alaiko le saosiny ity ataoko ao anatin'ity saosy ity. Voilà, tsy mampiasa kibokibo-javatra, vovovon-javatra fa zay saosin'izay no ampiasaina. Rehefa zay dia alaiko le saosy dia ataoko eo amboniny eo. Rehefa zay ny maka anety anaovako décoration amin'izay. Maka tomate cerise raha misy aminao maka tomate cerise, asoroko amin'izay izy tsy ilaina. Plasy tovovavy vita nahandrontsika filet de mero à la sauce crème aneth. Dia arao ny fandarana vita isan'andro fampitazava vaovao anao mitondra fahaiza-mahandro vaovao anao sady tsy ela no tsy lafo, sao tompoko veloma amanaraka indray.